Tamin'ny izaho vao nanomboka fandraharana tamin'ny 2000 efa vita fianarana zany de efa vitsivitsy ihany izay vehivavy fandrahà zany tamin'izay fotoana zay. De ny tenako manokana moa zany de efa niantso ny vehivavy be da be ho hanao entrepreneuriat zany fandraharana mandritran'izay fotoana zay efa plus de 15 ans zany zany a. De zao zany tena miroborobo be sy be da be zany zao ny vehivavy a mieritreritra hoe hanao mpandrahà koa zay hiasa amin'olona. Donc zay zany eritreretiko hoe zavatra tena goavana be zany fa nisy évolution zany nandritran'izay fotoana zay. Ny mikasika amin'ny vehivavy zany mbola be da be ny zavatra mbola lesika zany am'le izy surtout amin'ny fandraharana zany ohatra hoe efa te hindram-bola le vehivavy zao any amin'ny banque na ary amin'ny microfinance reny de tsy maintsy misy mangataka avala sy na avian'ny vadiny ohatra. Fa tsy tsinona matetika ny fananan'ny vehivavy sy le lehilahy zany mitambatra. Donc sarosarotra ho anazy zany le izy amin'ny fandraharana. Fa be da be zao ny vehivavy anatina fikambanana manao réseau zany hoe miaraka zany le vehivavy de miaraka mitolona am'le izy a. De amin'ny resaka code de nationalité zao a raha io fahitanareo zao ny vehivavy zany zao afaka manome nationalité na amin'ny zanakany. Mbola tsy afaka manome amin'ny vadiny izy raha le vadiny olona avy any ivelany a fa mbo efa challenge ray efa zavatra ray mbo au moins efa avantage ny amin'ny vehivavy zao fa mila miaraka le vehivavy mitolona an'le izy fa be da be ny problème koa manko matetika ny vehivavy ihany ny problème amin'ny vehivavy fa tsy tsinona tsy mifanampy. Fa zay zany nenahy no tena tiako ampitana hoe mila miaraka amin'ny vehivavy malagasy miaraka mitolona miaraka mandroso. Ny asa rehetrarehetra nge milan'ny vehivavy fa milan'ny lehilahy koa milan'ny tanora. Mandeha malakilaky zao zany ny évolution technologique sy ny zavatra rehetrarehetra momba numérique etan'izao tontolo zao. De tokony ny vehivavy na ny lehilahy efa misimisy taona zany sy le tanora reny le génération vaovao tokony miaraka. Tokony miara miresaka manao partage zany miaraka de miara mandroso. De tokony tsy misy écartna génération zany tsony zany zao. Fa amin'izay fotoana zay ny société-tsika malagasy zany tokony miara mipetraka de miaraka midinika maritra tsara am'le izy ho andeha ty firenentsika ty ho andeha amin'ny fampandrosoana sy fampandrosoana maharitra. Fa ny force-na mpianakay nge de ny olombelona mipetraka am'le toerany. Donc zay zany antsika zao fa pratiquement 25 millions d'habitants zany mponina eto Madagascar de tokony fanampy. Tsika manko matetika am'izay mpandrahà manko hoe matetika menomenina foana fanjakana zao fanjakana tsy mahavita anazy fa zay mpandrahà koa tokony mbo mieritreritra koa inona ary ny zavatra afaka hoentinay hoentintsika amin'ny fampandrosoana Madagascar.